na eny amin'ny toerana le mademaka be iny ary. Iny nandikany conclusion meko amizay, non, gasy ihany. Franc, sincère, loyal, pitoyable, discutable en même temps que raisonnable. Et leur qualité mentale, ils ont de la volonté, du tact, de l'initiative. Et dans toute leur vie, les Malgaches sont quoi? Ils ont de la patience. Fa na inona zavatra isy amin'ny firenena atao anao anazy iny dia anao ray aman-dreny be zany tia fantatra. Qu'est-ce qui se passe alors? E ahoana ny zanaka aman-drafonay? Dia mandalo inona ny valiteny omendreo anahy amin'io? Hita, zaho mamantatra azy any etrehitra. Eran'ny lalana, mbola ho avy ny fotoana rahantsika. Inona ny zavatra hita? Azafady, ohatrany mandritra piky reo, ny famindriny, ny toe-tsainy, ny fitsakana. Tonga dia fantatra hoe esprit indépendant reo. Miala tsiny zany ny fiainako. Ka raha tonga ianareo amin'izao fotoana izao misaotra ny fahatongavanareo, te halalany marina. Izay ny toe-tsaiko zany. Eo amin'ny maha-poety mpanoratra azy zany no hijoroako dia ny mahareny tsotra. Dia ny mahareny tsotra dia mamalifaly, mampiravoravo ny fiarahamonina. Fa kosa raha ohatra hoe premier ministre indray ianareo tonga eo ministra, miangatra koa ty Ahono mbola tsy tena afa-po tsara am'le valiteny teo am'le hitahitanao amin'ny amaray. Tsika zao eto androany miresaka fa no an'ny rapitso, rapitso tena hitahitanao am'ireo misy zavatra tena tiana ho asogadina, ho apetraka ve ho an'ny malagasy, ho an'ny taranaka sy ho an'ny ny etaetako tiako apetraka avy mandeha le keto. Ny fanirinao zany satria aorinan'ny antsika miresaka zao mety maromaro ny zavatra mety iseho. Dia ny fanirinao hoe mo anampy anao hamoaka an'le sangan'asa ho raketina an-tsoratra ve sa hoe inona no tena hitahitanao amin'ireo izy? Ny fandriako aloha stabilité du situation. Ajarina aloha le fiainana. Satria raha le izy tampoka be zany tsy afaka ho be resaka aloha bebe. Calmement fotsiny, on verra la suite. Ny momba ny asa soratra. Izy ekeko zany. Fa kosa hoe tsy mikoropaka zany. Tsy mikoropaka fa le situation de vie d'abord. Ohatra hoe manana trano ny zanako, manana trano ny tena, maharay aman-dreny be ny tena, ekeko zany. Fa le resaka hoe momba ny asa soratra, momba an'izao, ny zavatra rehetra atao zany mila fisainana fa io loaloha lavisary io. Ty chevalier de l'ordre national io. Zay, manoratra. Miparika amin'ny io ty, alefa. Dia ty azoko atolotra ny manakara vangain-drano be fotaky midongy io. Amin'ny fiteny natesaka io. Ka ireo zany, izy daholo zany mianto e. La vérité, mes yeux sont-ils cachés ou bien mes oreilles sont un peu sourdes? Le jour me semble obscur et à moi, la nuit c'est comme des jours. Tout ce que je vois semble se dégringoler, se mêler. La souffrance et le bonheur.
l'hypocrisie et la vérité. Mais qu'est du temps le monde? Et qu'est-ce donc la terre? C'est l'effet pire, fatal, catastrophique, en même temps dramatique, aux combinaisons des 4 temps, été, automne, hiver, printemps. Là où des chiens qui se sont détachés de leur corps, qui se sont émergés sur l'océan, sont habités par l'homme. C'est ça le monde plané dans l'union. Et l'homme, qu'est-il donc alors et d'où vient cet être? Est-il vraiment des petits vers venant de la terre? Ou bien des plantes mobiles terrestres? La terre est comme nous l'homme, elle mange et respire. Il y a de naissance à son expiration, et tant de mort quand elle inspire. Théolo. Tena tadidinao otra farany mihitsy izany. La endrika eo. La endrika eo ve? Mokalo. Non. Oui, oui, ok. Ah, Théo. Ok. Mety ka. Tsasika somary. Fandy koa. Mety. Misy hitanao azy tsara. Ity moa zany rovina moa zany zo ty reportage. Lefako androany arivana ana. Afy. Ao valo vaovao. Avalo. Arrive. Androany. Fitany en direct dans le BP. Ao valo vaovao. Fa io nge raha ohatra mbola liany ianareo te handeha hatreny bebe.